Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanina revana no iarabanantsika tratrety alatsinainy fa 20 ny volana aogositra ity dia fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony hanenika ny fiainantsika sy ny isan'andro tsika indray. Dia ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny salamo fa 430, salamo fa 430 andiny fa 120 ka hatramin'ny fa 220, salamo fa 430 andiny fa 120 ka hatramin'ny fa 220. Fakitsika amin'ny ran'i Jesosy. Avianaka miaino aho, fahatahorana an'i Jehovah no ampianariko anareo, na iza ianao no maniry fiainana ka ty andro maro ahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary nomolotra mba tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao zany. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikiny izay manana fo mangoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahorian'ny marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsisy ho tapaka renina dia iray akory aza. Ahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana ary makahala ny olo marina ho elohina. Fa Jehovah manavitra ny fanahy ny mpanompony ka tsy mba hisy elohina izay rehetra mialoka aminy. Ray masonao manana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity salamo 430 ty avako dia salamo izay fantatsika efa nataon'i Davida, ary salamo izay maneho ny fahagagana nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainan'i Davida. Fon'i Davida izay tratrababo, tratran'ny Abimeleka, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samoela voalohany toko faha 120 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 4, andininy faha 420. Zany tantara izany izay nahatratrarany Abimeleka any Davida ary nanaovan'i Davida akafetsena moa zany raha zay no azo ilazana azy, izay nanaovan'ny toetra mody adala nasaritany volony dia hoy Abimeleka manao hoe eto mandeha an'io fa olona-dala. Ary taorian'izay fihetsiky Davida nahavitra izay nahatonga azy nanao ity salamo 430 ity ka nahatonga azy iteny manao hoe isaotran'i Jehovah lalan-dava. Salamo fisaorana zany ity eto am-pelantanantsika ity, ary dia andininy fa 120 ka hatramin'ny fa 220 dia miresaka lafin-javatra manokana mihitsy, lafin-javatra manokana eo amin'ny fiainany tokony ataony ny mpanompon'Andriamanitra. Inona moa ny tokony ataony ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy misaotra an'Andriamanitra izy, nitahian'Andriamanitra izy, niantso an'Andriamanitra izy dia nivalian'Andriamanitra, nitaraina tamin'Andriamanitra izy dia ren'Andriamanitra, efa nanandrana ny fahatsaran'Andriamanitra izy, tahaka atsika, tahaka anao, tahaka dia efa mahafantatra ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia inona ny tokony ho fihetsikitsika, toetratsika izay mahatsiaro ny fitahin'Andriamanitra izany manokana. Amin'ny andininy fa 120 ka hatramin'ny andininy fa 220. Ny voalohany indrindra dia izao: manao ny tsara mandrakariva, manao ny tsara mandrakariva. Ny fanaovana ny tsara rehavako dia izao: zavatra katsahina sy atao isan'andro. Tsy misy fotoana natokana ho fanaovana ny tsara ary misy fotoana atokana tsy hanaovana ny tsara, fa ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanaovany ny tsara. Tsy misy fotoana natokana hoe ity fanaovana ratsy ary eto fanaovana ny tsara. Tsisy an'izany amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy manam-potoana natokana hanaovana ratsy mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny mpanompon'Andriamanitra dia natokana ny fotoana ny fiainany hanaovana ny tsara. Ary ao anatin'izany fanaovana ny tsara zany izay amafisin'ny tompo eto amafisin'ny mpanao salamo, manao alaviro ny ratsy, manaova ny soa na manaova ny tsara,
ny mason'ny Jehova mitsinjo ny marina. Ry havako malala, zava-dehibe ny ananan'ny kristianina ny vina na ny fomba fiaina hoe zahanao ny tsara. Raha mantsy mety mahita ny raha tsy manodidina azy na ny ataontsika araky ny salamy antsika amin'ny salamy fahatelo amby fitopolo eny amby fitopolo, ilay salamy malaza nataon'ny Davida manao hoe saika solafaka, salamy nataony Asafa fa tsy Davida akory, salamy nataony Asafa manao hoe saika mipilasitra, saika nienjera hita ny fahatsaram-piainany ny ratsy fanahy, ny fahatsaram-piainany ny ratsy fanahy, hoe to ambinina mandrakariva ny ratsy fanahy. Efa manao ny ratsy izy, manao ny tsy mety izy, nefa maninona oatra mety han'ny fiainany, toatra milamina kokoa no za tsara izy. Ary de indraindray eo anatin'izany fijerena ny fiainany ratsy fanahy zany dia mety mieritreritsika manao hoe sao de tokony hanao ny ratsy ihany ary, na ny manomarina kokoa sao de tsy tokony azona amin'ny fahatsarana ity fahatsarana ity ary indraindray raha mety eritreritra mihitsy manao hoe Andriamanitra ke tsy manampy de tsy manampy ny tenany ka ary mety hikarika fo manao inona moa no mahadiso raha mba mananina kely, raha mba mivily kely, raha mba manao zavatra kely, mba fiarovan-tena nge zany na koa sy ny sisa rehetra. Afaka malala ny fiainan'ny kristianina de fiainana natao hanim-pona hanaovana ny tsara, ary ny vokatry ny fahatsarana mantsy ataontsika ry havako malala, na vokatry ny fihazonantsika ny fahamarinana sy ny fahatsarana de zay no mitondra fifaliana ho antsika. Ny fanaovany olona ratsy ange mahizakazaka azy manao mahatonga azy manao ratsy ny manodidina atsika nge no mety ho hitantsika de satria tsy zay fifaliana zay akory no mahamaika azy, fa lay lafiny materiel, lay lafiny hita maso, lay lafiny famirapiratana vetivety, lay lafiny zavatra mandalo vetivety ny mamaika azy. Ary reny zavatra mandalo vetivety sy hitany maso vetivety reny nefa ny tsy maharitra, ary indraindray raha dia maninkotra indray rehefa avy eo. Tianao ve ry havako malala ny makamy lalany ny fahatsarana, ny fahasambaram-piainana na tahaka izany zay ambalany salamo eto de izao manaova ny tsara mandrakariva, atao vina ny fanaovana ny tsara. Marina fa tsy hoe tsy mora akory ny manao ny tsara, misy zavatra fikirina, misy zavatra tsy maintsy azonina, misy zavatra tsy maintsy mpanjinina vao mahatanteraka ny tsara isika. Ny fakapanahan'ny olona mahatonga azy matetika tsy manao ny tsara, tsy mahavita ny tsara de satria ny hafa mandrakariva ny jereny, satria mijery ny hafa izy de te hitovy amin'ny hafa izy, na te hisongona ny hafa izy, na misy zavatra tsy hitany eo aminy nefa hitany eny amin'ny hafa de manjary latsaka ao anatin'ny fanaovana ratsy ny namany izy ohatra, na fanaovana ratsy na tsy hitany ny tsara amin'ny tenany, tsy hitany ny tsara amin'ny tenany, tsy hitany ny tombony mahasamy hafa azy am'izay mety ho manodidina azy, ka de izao latsaka ao anatin'ny zavatra tsy mety mandrakariva izy satria tsy fantany na ny tenany azy. Zava-dehibe nge rehefa ko malala tsy hoe ny fitovinao amin'ny ranona sy ranony, ny zava-dehibe tsy ny fisongonanao amin'ny ranona sy ranony, tsy zany ny mahasambatra, fa ny mahasambatra anao dia enao am'izay toerana nametrahan'Andriamanitra sy ny mahizy anao. Ao mety misy zavatra nge ataovy hoe ninona ataonao de tsy ety aminao mihitsy le izy, tsy ety aminao mihitsy. Ohatra hoe mpitandrina ohatra, za zao mpitandrina dia tsy ety amiko mihitsy no ataonao asa tsy fantatro inona re zany mety andraikitra hafa zay tsy ety amiko mihitsy mpitandrina asa zay mety andraikitra ara-politika ve sa andraikitra hijanona anaty laboratoire anao asa fikaroana momba ny vaksiny sy ny kansera ve ohatra, zay tsy ananako mihitsy zay, fa tsy hoe tsy ho tonga am'izay akory de tsy sambatra ry hafako, tsy zany ka, fa amina lafiny zavatra hafa zay manokana fa tsy anana ny hafa de mahasambatra zay. Zany hoe ny zava-dehibe ry havako malala de zao, tsy ny fiezanao hanatratra ny namanao am'izay rehetra mety hoe ananany na tsy ananany, fa ny zava-dehibe de ny fananao fifaliana amin'ny tenanao, fananao fifaliana am'izay fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra anao. Fa ny olana de zao tsy takatritsika, tsy fantaritsika ny arenany men'Andriamanitra atsika, hany ka ny hafa mandrakariva ny tsy riditsika, fa raha fantaritsika ny arenany men'Andriamanitra atsika, ny maha isika atsika ka ao anatin'ny fiezahanana hanao ny tsara de mivoaka ho azy io ry havako malala. Tahaka ny voninkazo io tahaka ny voninkazo io mandrobona ho azy io rehefa tsara
ny zezika, rehefa tsara ny rano, tsara ny tany, de zao mivelatra sy mitompo tsara ho azy io. Zay mahatonga ny hoe ny fanomezam-pahasoavana na ny fiainan'ny olona de ao amin'ny testamenta vaovao de hoary ny Paoly mandrakariva amin'ny zava-maniry hoe mitombo. No zany de tsy tokony nadojoky tsy revako malala manao hoe ny fahatsarana ny mahatonga atsika mitombo amin'ny fahasoavana, ny fiezahantsika no ny tsara ny zezika mahatonga atsika mivelatra ao anatin'izay fanomezam-pahasoavana sy zay maha isika atsika mihitsy. Nataon'Andriamanitra samy hafa daholo ny olona rehetra ry havako malala. Nataon'Andriamanitra samy manana zay maha izy azy daholo ny olona rehetra, fa izao fotsiny aza ny hafa ny jerenao, aza izy ny jerenao, aza iverinao hoe sambatra izy amin'ny toerana misy azy io satria mety hoe any amin'ny daholo mahasoa ny olona, na hoe tsy sambatra ianao satria tsy any aminao mahasoa ny olona. Tsia, raha miresaka aminy ianao, atao hoe misy olona anankiray tsy fantatra iverinao hoe sambatra be satria tian'ny olona, satria tia hafan'ny olona. Fa zao raha tena miresaka aminao izy de zao mety hiteninao manao hoe aloky any lena, aloky any aya sambatra fa kainao ohatr'izany eo amin'ny toerana io ve ianao tian'ny olona, jain'ny olona, de zany ve ny zavatra iainanao. Fa mety ozy anao aveo manao hoe aloky any mety ho tsotsotra. Ny zava-dehibe tsy ny fahatsotsorana na ny fahamboniana na ny fahambaniana tsy zay, fa ny fanekeno ny mahaenao anao ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Tompo, fa hain'ny Tompo ny mampasambatra anao sy mampamiratra anao, mampivelatra anao rehefa ekeninao zay mahaenao anao zay. No zany rehefa malala ny zezika ivelarana zany mahaenao anao zany de zao ny fiezahanao hanao ny tsara isan'andro. Zay mahatonga ty mpanao salamo ty manao hoe ataovy mandrakariva ny tsara, ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy, manaova ny tsara mandrakariva. Fa ny faharoa seho nyty mofonay toeperatanatsika ty afaka malala de tsy hoe ny fanaovana ny tsara ihany, fa ny faharoa lehibe zay miaro keo de izao re afaka malala ny fiezahan'ny olona hanao zava-dehibe ny namany, ny hafa. Tsisy hevitra afaka malala raha ohatra ka ataovy hoe ny tenanao ihany ny eritreretinao, ny hoe ny antom-pisinao de velona ho an'ny tenanao, tsy mahasambatra zany ry havako malala. Rehefa manao tsara mandrakariva ianao de manatona anao azy ny olona. Rehefa ao anatinao ny fiezahana anao ny tsara, rehefa ao anatinao ny fiezahana anao ny tsara de tsy manana olana mihitsy fa manakaiky anao azy fotsiny ny olona. Ny tsara ihany no misitona ny tsara ry havako malala, ary ny ratsy no misitona ny ratsy. Rehefa tsara ianao miezaka manao tsara, marina loatra tsisy olona tanteraka. Fa rehefa miezaka ianao miveny ampiainanao hoe za tompo de za tsy hanisy ratsy olona. Fa izao rehefa miezaka ianao manao ny tsara de am'izany fiezahanao anao ny tsara zany zay teneny ny mpanao salama io de izao ataovy ho zava-dehibe ny hafa. Ndraindraiky ry havako malala misy olona zay ataontsika hoe ataonareo miteny frantsay hoe envahissant, zany hoe lasa manenika azy daholo ny zavatra rehetra, feno azy ndradray ara de rehefa miresaka amin'olona izy de ny tenany mandrakariva ny tiany resahana, ndradray ary izy rehefa miresaka mandrakariva de lasa ny fiaina ny resaka amin'olona de lasa izo ny ivony tiany izo ny ivony zao tontolo zao, ary ndradray izo ny ivony ny resaka rehetra tao, ny vina rehetra tao lasa izy de manjary lasa visaka ny olona ry havako malala, trotraka ny olona satria tsy fitiavan-tena ihany zany, fa tsy fitiavana ny hafa mihitsy. Fitiavan-tena efa ratsy, fa rehefa lasa lavitra ny fitiavan-tena de manjary tsy fitiavana ny hafa. Fitiavan-tena efa tsy akasitrahan'Andriamanitra, fa vao mainka miaratsy noho zay rehefa tonga fakalana ny hafa, tonga tsy fitiavana ny hafa, lasa tsy manatoerana mihitsy ao aminao ny hafa. Ifandraisantsika eto mofinaina ray maka lay Luka 12:20, lay lehilahy nanaovan'i Jesosy fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanan-karena de niteny manao hoe ry fanahiko manana fanana rehetra ianao, andeha hitariko ny tranoko, andeha hitariko ny fitoeram-bariko dia fenoko vokatra, de avy eo hiteny manao hoe ry fanahiko miadana, ataovy zay sambatra anao fa manana zavatra rehetra ianao, zay ny sisa. De io Jesosy hoe ry adala, anio alina ny laina aminao ny fanahinao.
mahadala azy rehefa ko malala tsy hoe izy nanana tsy hoe izy niezaka na hoe izy nanana projet tsy izy nanana projet mihitsy ny mahadala azy tsy fahadalana manana projet mahadala ity de izy tsy hoe mba nanofo zay asambatra ny fiainany tsy zay mahadala azy nahadala azy tsy hoe izy ko nieritreritra ny hoe tena mba tokony mba haroatro zao zany mba nofonofoko zay tiako mba atao tsy zay ny nahadala azy tsy zay ny nahadala azy fa nahadala azy de zao ihany tsy mba nanatoerana tao amin'ny ny hafa tsy mba nanatoerana tao amin'ny hafa jereo fa ko daholo ny teneny ny variko ny tranoko ny vokatro ny fahasambarako ny fetanako ny fiainako tsy misy afa-tsy izy no ivony zavatra rehetra no zany de zao tsy nanatoerana tamin'ny mihitsy ny hafa raha manao projet ianao raha miezaka manao ny tsara ianao raha mba mahana fikasana ianao de mba ampidiro ao am'izany nofonofonao zany fikasanao zany fandrinao zany mandrakariva ny hafa ary amin'ny fotoana zay omeny ny tompo anao de ampidiro ao ny hafa zay nge nydikany teny ny mpanao salamy io zay anetana ny mafy mihitsy ny hoe akaiky an'izany mahana fo mangoraka zany ange Jehovah mamonjy ny torotoro fanahy ange Jehovah manafaka azy am'izany rehetra any ange Jehovah ny sofiny mihain'ny fitarainany sy ny sisa rehetra ome toerana ao aminao ny hafa fa ny fahatena rehefa ko malala zay tena zava-dehibe amin'ity salamy ty dia ny atao zava-dehibe koa rehefa ko malala ny fananana zavatra atao manaova mazava-be mihitsy fa saika miverimberina ny teny hoe manaova mikasa amin'ity salamo ity masambatra ny olona rehefa ko malala ny manao ny tsara mahasambatra ny olona ny hoe manatoerana ao amin'ny hafa fa mahasambatra ny olona koa rehefa ko malala ny manana zavatra atao izy hoe izy tsisy heviny rehefa ko malala tsy sambatra ianao raha hoe tsy manana zay zavatra antom-pisinao zay zavatra ataonao inona ny zavatra ataonao mety ho tsotro mety ongay Washington hoe tsy maninona angena facteur azy ianao fa facteur mamiratra tsy voatery ho tonga manapaizana be tsy voatery ho tonga be voninahitra be tsy voatery ho tonga artiste malaza tsy voatery ho tonga atleta malaza fa zao ianao sambatra ao anatin'ny izay zavatra kazainao atao zay zavatra ataonao de ataonao tsara fa manana zavatra atao anao ny devoly rehefa ko malala ny mpanjenjena ny devoly de fanaham-panjenjena tsy manan-katao ny devoly tsy mba manana zavatra hitoerana ny fanahy ratsy fa manjenjena iny fa ny fanahin'Andriamanitra fanahy miasa de mitoetra ao anatin'ny olona ary maniraka ny olona hiasa de mahatonga ny olona manana izay maha izy azy ny fahotana rehefa ko malala de nahatonga ny olona ho mpanjenjena zero tsara fa rehefa nikapoka ny zanak'Israely Andriamanitra no ny fiodinany tamin'Andriamanitra de hoy ny tompo manao hoe ataoko manjenjena ny firenen-kafy ianareo mirenireny eto am'izao tontolo zao sange mety manana trano mety manana fiarakodia mety manana fa manjenjena eto am'ty zao tontolo zao ty tsy mba nanana tanjona teto am'ty zao tontolo zao ty tsy mba nanana zavatra zay nainao anao to am'ty zao tontolo zao ty rehefa ko malala fandalovana angeny tany fotoana fohy fitopolo taona valopolo taona niezaka nanao ny tsara ve tsika mba nanatoerana tamin'ny fiainantsika ve ny hafa ary inona nataonao tety ambonin'ny tany tsy atsiarovany olonanao ety ambonin'ny tany loatra kory hoe de hanao zavatra goavana be mba ho tsaron'ny olona ety ambonin'ny tany hoe nandalitra ety ambonin'ny tany tsy zay no antony anaovantsika zavatra rehefa ko malala tsy manao zavatra tsika na mba ho tsarona ety ambonin'ny tany tsy zay fa manao zavatra tsika mba hanaraka atsika hoy boky ny apokalipsy manao hoe ny asany manaraka azy ifikelezantsika ainy io zany io zavatra ataotsika io de manaraka atsika ary hoy ny boky ny apokalipsy manao hoe ny fitafiana ekanjon'ny olona any amin'ny fanjakan'Andriamanitra rongony fotsy madinika ozy de io rongony fotsy madinika izy de zao ny asa soa sy ny fitiavana nasehon'ny olona zany hoe lay asa manaraka atsika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka hitsarana atsika de tsy inona tsy akory fa lay asa soa sy asa mpitiavana nataotsika re afaka malalo mandalo amin'ny fiainana
inona nataonao taty ambonin'ny tany? Sanatria ve nanimba fiainan'olona fotsiny? Sanatria ve nanimba ny fiarahamonina ve? Sanatria nandrava ny nofinofiny olona ve? Sanatria nanimba ny tontolo iainana sy ny asan'Andriamanitra ve? Tsy fantatro. Inoko fa tsy zany ianao satria mpanompon'Andriamanitra. Inoko fa tsy zany ianao satria tempolin'Andriamanitra. Fa inoko fa mpanompon'Andriamanitra ianao dia miezaka manao asa tsara, ary miezaka tsy hoe manao tsara ihany fa manao asa tsara, ary amin'ny asa tsara ataonao dia ao anatinao ny hafa. Ilay Jesosy Kristy eto amin'izay tanteraka tamin'izany zavatra izany ry havako malala, sady nanao asa tsara no nanao tsara, tsy nanisy ratsy ny namany, sady nanao asa tsara no nanao tsara, ary indrindra aza mihoatra anao zany tia antsika mihoatra noho ny tenany. Efa ry havako malala, hanahaka an' Jesosy ianao. Fa raha ataonao zany amin'ny vinam-piainanao dia izao manana fiadanam-po sy fifaliana ianao, ary faly ao amin'ny tompo, faly amin'ny tenanao, mitoetra tsara amin'ny tenanao, tsy mitsiriritra ny hafa, tsy mianjera eo am-pijerena ny fiainan'ny hafa, fa mahajoro tsara satria mahatoky an'Andriamanitra. Ny toetra mahatoky an'Andriamanitra ry havako malala no miteraka ireo. Zay mahatonga miteny eto am-pamanganana manao hoe ny tompo ange mahatoky akaiky n'izay manana fo mangoraka izy, mitaraina ny marina dia mihaino azy Jehova, dia mahatokiara ny tompo. Ny fahatokiana ny tompo mifamatotra amin'ny fanaovanao ny tsara, ny asa tsara sy ny fijerenao kosa ny hafa. Ivavaka sika ry havako. Tompo misaotranao zahay fa afaka namaky ity soratra masinay ity, manentana anay hanao ny tsara, mitaona anay hibanjina ny hafa, ary mitaona anay hanao asa tsara ao anatin'ny fahatokinanao Andriamanitra. Ray be fitiavanao, talao amin'ny famindram-ponao zahay ao anatin'izao fiazakazahany zao tontolo zao, firimirimin'izao tontolo zao, amin'ny fialana amin'ny tsara izao, dia mampahirezanay hiezaka hanao ny tsara mandrakariva, hiezaka hanao asa tsara, hiezaka hanao ny mety, tsy hitavozavoza amin'ny fanarahana anao, fa terizy tompo havitrika amin'ny fitiavanamana, havitrika amin'ny fanaovana asa tsara, hivitrika havitrika amin'ny fitiavanamana. Vavak'izay tompo ho an'ny fiangonanao, ampahirezo ny fiangonanao hitoetra amin'ny tsara, amin'ny asa tsara, hijery ny hafa, indrindra ahatoky anao Andriamanitra, fantavanao Andriamanitra, dia faly amin'izay manao ny tsara, ary nitavanao Andriamanitra tezitra amin'ny mpanao ratsy. Dia atao amin'izay tompo, ataon'ny fiangonanao vavolombelony fahatsarana mandrakariva. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny tokantrano misy any tsirairay avy, jereo ny asanay ho feno fifaliana. Misaotra Jesosy. Amen.